5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Vonina iady amin'ny kolokolo marina avy Madagasikara ka ireo samy nifanazazina ireo tena tompona antoka amin'izany na iza na izy. Napetraka ireo karazana rafitra miady amin'ny kolikoly saingy vao maika mirongatra sy miamahazo vahana trano ny kolikoly eto amintsika. Tahaka ireo mpianatra ny politeknika avontovorona nitokona mitaky ny amoana ny vatsim-pianaran'izy ireo 10 volana miampy équipement sy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa ary ny kalitao-mpampianarana ihany koa androany ireo mpianatra eny anivon'ny université n'Antananarivo. Ireto farina izay tsy manakatra amin'ny farany fa tsy maintsy ny vatsim-pianarana 10 volana no nomena azy ireo raha ny fanazavana. Tsy ampy ny toana rabola avy amin'ny mpitondra fanjakana hoentina mampiroborobo ny tontolo ny fikarohana ara-tsiansy eto amintsika. Antony mampisatry ny sehatry ny fikarohana hono teo anivon'ny ACE na ny Association des chercheurs enseignants androany. Ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ity sehatra ity izay mbola latsaky ny iray isan-jato raha ny fanazavana. Tranga hafa kely no seho sy ny ainan'iray mpianakaviana iray izay mpiasa trano tao amin'ny tokantrano ireto Antsirabe. Raha ny fitantaran'ity iray mpianakaviana ity dia tojo mpampiasa milalao ody ratsy sy miopoka lanotry ity iray mpianakaviana ity izay niaraka niasa tamin'ny vadiny tao amin'ilay tokantrano ka tao anatin'ny tebiteby sy tahotra lalandava no ny ainan'izy ireo ny ankonany tamin'izany niaraka tamin'ny fandrahonana matetika raha ny fitantaran'ity iray mpianakaviana ity nandritra ny fanadihadiana natao. Any ivelany mafy ny etsik'ireo mpianatra pro-palestinienne tao États-Unis indrindra tao Los Angeles hatramin'ny nanomboan'ny etsika ho fitakina ny fitsarany ady ao Gaza. Nanomboka tamin'ny talata ny fifandonana tao UCLA ireo pomba ny etsika palestiniana no nifandona tamin'ireo mpanohitra andro vitsivitsy izay ny antsipirindreo avy hatrany ary. Faltafoana amin'ny trano tamin'ny kilasy tokobavy ny tenako ato anaty izao fampahalalam-baovao izao amin'ny ity aliny alakamisy faharoa ny volana May taona 2022 ity siaterina ny araba omba pirarintso ary manasanao mpanajana anjony fampahalalam-baovao vonina iady amin'ny kolokolo marina avy Madagasikara ka anisan'ireo firenena fanasazina ireo tena tomponantoka amin'izany na iza na iza napetraka ireo karazana rafitra miady amin'ny kolikoly saingy vao maika mirongatra ary miamahazo vahana trano ny kolikoly eto amintsika. Matoa andatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Ireo mpianatry politeknika avontovorona anisan'ireo firenena folo voalohany ahitana kolikoly be indrindra i Madagasikara ary eo amin'ny laharana fa 430 amin'ny firenena misy 270. Tsy mifanalavitra amin'izany ihany koa ny tatitra navoaka ny Transparency International Initiative Madagasikara ny volana janoary lasa teo izay milaza fa eo amin'ny laharana fa 570 amin'ny firenena misy 20 no misy any Madagasikara ny taona 2022. Ankoatra ireo nazavy ny tatitra nataony PAK na ny fitsarana manokana misana ny ady amin'ny kolikoly fa nanodidina ny 570.7 miliara ariary ny fanodikodinana ny volam-panjakana nandalo teo amin'izy ireo ny taona 2022. Ho an'ny karazana heloka kosa raha ny tatitra voaray hatrany dia nahatratra 700 ny farampara-pahefana, 4.7 ny kolikoly manome, 2.7 ny kolikoly mandray, 3.2 ny osoka sy ny fampiasana osoka ary 7.7 ny fanodikodinana volam-panjakana. Samy hafa na enonina kolikoly goavana avokoa ireo sehatra rehetra eto amintsika. Sehatra izay manandanja lehibe eto amin'ny firenena toy ny eo anivon'ny Jirama, ny fahazoana ny tsenam-barim-panjakana, ny arenan-kibon-tany, ny fitaterana anabakabaka, ny raharatany, ny resaka fanotofatany, ny sampana ra-panjakana toy ny fitsarana, ny fitandrona filaminana, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny lalana sy ireo karazana fotodrafitrasa isan-karazany. Voatsela koa ohatra ny volana febroary lasa teo komiseran'ny varotra sy mpanara-maso misa 4 no nitoboka ponja vokatr'izay kolikoly izay. Tsy hisy fampandrosoana mazava raha ny kolikoly no manjaka indrindra eto Madagasikara izay azo lazaina fa voalohany amin'ny fametrahana ireo rafitra
miady amin'ny kolikoly. Napetraka ary nandaniana volabe avokoa ireo karazana rafitra miady amin'ny kolikoly ireo. Saingina mifanohitra amin'ny tanjona napetraka no zava-mitranga. Raha ny fampiananan'ny kolikoly no tanjona napetraka, kolikoly etseroa no hita ary voamaika miahavo ilay nitahatrany zany. Tao voamaika mitombotra ikefa ireo mpanao kolikoly ka manana sy mahita fomba fiasa vaovao ahafahana miroso amin'ny kolikoly avolenta kokoa noho ny teo aloha. Ny zava-misy mialokaloka amin'ny andraikitra sahaniny sy ny fahafantaran'ny olona ary indrindra ny fananany vola ny ankamaroany ireo voasarinitra amin'izany. Ao ihany koa ireo mialokaloka amin'ny resaka humanité ka mihevitra ny tena no tsy maty manota. Tsy mahagaga raha izany ny zava-misy satria miainga avy any ambony ny ohatra ratsy izay miteraka voka-dratsy ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena iray manontolo. Tsy mahagaga ihany koa raha mirongatra sy mahazo vahana ny kolikoly eto amintsika satria tsy tonga hatrany amin'ny farany ny fanadiadiana sy ny fampiarana ny lalàna mikasika izany. Ireo mpiasa madinika, ireo mpandray baiko sy ny sisa no mitoboka ponja, fa ireo mpanome baiko, ireo lohandohany, ireo atidohan'ny kotrika sy tena tomponatoka tsy hita ary miriaria sy afaka manohitra ny asa ratsy fanaony. Vokatr'izay lasa tandrava tokoa amin'ny mpitondra sy ireo mparetsi-kombakomba aminy ny fandikan-dalàna sy ny fanaovana kolikoly. Any ka vohitsakitsaka ny zon'olombelona, misy ny fanavakavahana eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Efa natsidika amin'izay resaka azo izay hatrany dia isan'ny Ankoatra ireo niavaka androany tahaka ireo mpianatra ny politeknika Vontovorona ny tokony nitaky sy ny amoana nefa tsy mpianahan'izy ireo 10 volana miampy équipement sy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa ary ny kalitao fampianarana ihany koa androany ireo mpianatra eny anivon'ny université Antananarivo. Ireto farany izay tsy manaiky hatramin'ny farany raha tsy mpianarana 10 volana no omena azy ireo raha ny fanazavana. Tena toetrany Daniela Minarso. Politeknika Vontovorona niroso tamin'ny fitokonana fahobe ihany koa androany tamin'ny valora maraina teo ireo mpianatra amin'ny faculté des lettres et sciences humaines ao anivon'ny université Antananarivo taorian'ny 27 ora nomeny ireto farany ny tompony andraikitra amoana ny vatsim-pianarana izy ireo 10 volana anatin'ny fotoana fohy. Nisy nandritra izany ny fifandonana teo amin'ny ireto farany sy ireo mpitandro filaminana niatra nadinany toerana izay naharitra ora 5 mahery teo. Raha iverenana, anto izao fitokonana nataony ireto mpianatra katso ireto izao, ny fitakiana ny amoan'ny ministera ny vatsim-pianaran'izy ireo 10 volana, miampy équipement fa tsy vatsim-pianarana 3 volana, araka ny tetiandro navoaka ny ministera. Eo ihany koa, ny hijerena manokana ny réclamation ana bourse 2021-2022 sy 2022-2023 izay tsy mbola nisy valina hatramin'ny androany, ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa sy ny kalitao mpampianarana eny anivon'ny université Antananarivo. Izahay mpianatra ety amin'ny anjery manontolo dia tsy manaiky ny vatsim-pianarana 3 mois plus équipement satria efa 10 volana angarangidiny zay zao mianatra midika amin'izany dia vatsim-pianarana 10 volana plus équipement no andrasanay ary zay nitakinay amin'izao fotoana izao. Tsy akenay koa ny rano tsy misy ety amin'ny anjery manontolo satria ny any amin'ny laboratoire sy ny fitoerana fidiovana rehetrarehetra dia efa tsy misy rano daholo amin'izao fotoana izao. Ary ny fitakina ihany koa dia ny hoe iverenany wifi satria efa amambolana maro zany zao zay tsy nisy wifi tety ahafahanay manao ny recherche sy ny fianarana zay ataonay. Raha volanay aty amin'ny zareo nitakiny tsy manaiky zareo raha tsy ara-potoana le izy dia rehefa volanay ve nitakinay 3 mois zany tsy ampy anay tompoko hianaraiky loha zany dia tapitra izay tompoko ny WC ty raha indima ka ny WC dia mandany 10 WC zay tompoko ety mpianatra zanak'olona mpanan-karena 10 zany zay efa mba mavita freanay mody dia nefa le izy ariary zato ve no alaina aminay isanandro. Ny WC mihidy tsy mivola tsy amin'ny sivy ny rano hijaliana. Tanatin'ny fotoana nandeha foana le izy misy foana nety tsy mahazo bourse raha aminay ireo moa zany mba nisy hoe maromaro taminay hoe tsy nandoa le droit d'inscription dia zareo lao any iny tsy mety zay satria nisy zao efa 1000 étudiants tsy nahazo bourse nakaiza ny volan'ireo zany ireo kizy tsy nahazo ireo dia tretiko hoe mandray zay 3 mois ny première année
any amin'ny 7e mois izy vao mandray le izy tsy mety zany tsy ekenay raha ataonareo 3 mois io dia vitay anatin'ny 2 semaines ny fizaraina an'io zay ny fangatanay avereno amin'ny loany ny fampianarana ty amin'ny université sy ny rehetrarehetra alao iverina ohatran'ny taloha mihitsy fa lasa atao kilabao toboka izay mpianatra. Ankoatra izay takin'ireto mpianatra ireto ihany koa ny akarany ivadim-pianaran'izy ireo izay efa tsy mifanaraka intsony amin'ny fiakarany vidim-pianana ankehitriny. Efa nisy nidingana fifampiresana nataon'ireo mpianatra tamin'ireo tompony andraikitra saingy tsy nahitambokana izany raha ny fanazavana. Ny fitakiana ataon'ireto farany izay iamafy hatrany ary tsy hijanona raha tsy mivaly ao anatin'ny fotoana fohy. Ankoatra ny teny Ankatso, mbola mitohy ary miamafy hatrany ihany koa amin'izao fotoana ny fitakiana ataon'ireo mpianatra eny Vondovorona. Mitovy ny fitakiana ataon'ireo mpianatra ireo. Lafim-baovao hafa dia nivoaka tamin'ny fahanginana manoloana ny fahampitehan'ireo lalam-pirenena eto Madagasikara ankehitriny. Ny minisitry ny asa vaventy teo aloha Ajo Andriananarivelo namariny amin'izany fa vokatry ny tsy fahaiza mitantan'ireo lehibe ny fahefanam-panatanteraka no tsy nahafahana nanamboatra ny lalam-pirenena ankehitriny. Potika avokoa ny lalam-pirenena eto Madagasikara vokatry ny tsy fisian'ny fikojanana. Mikaikaiky manoloana izany ireo mpisehatra isan'ny tokony sy mpampiasa lalana fahasimban'ireo lalam-pirenena izay ny amafy hatramin'ny nanapahany Tsay Christian sy Andry Rajoelina ny fahamoam-bola teo anivon'ny Fond Routier ny volana Novambra 2020. Antony ny fanapahana izay tsy mazava ary na ny ministry ny asa vaventy tamin'izany fotoana azy miandry ny valiny fanadihadiana no lazaina fa nisokatra. Raha ny antony atao anatiny ato dia tsy misy fa dia voalaza ono resaka foana no eno hatramin'izay hoe misy fanodikodonam-bola atao anatin'izy io nataon'ny fitondrana teo aloha. Tianoko marihana fa misy commissaire au compte mitatana ny manaramaso ny volan'ny Fond Routier ary ny mpitatana amin'ny Fond Routier tamin'izany tamin'ny fitondrana teo aloha sy hatramin'izao dia mitovy ihany ohatra ny secrétaire exécutif fotsiny. Raha nisy ary ny fanodikodonam-bola maninona moa izany mbola nitendrena fanondroany indray ao anatin'izay sehatra izay ary dia eo akaikin'izay koa misy hoe misy novaina reta teo aoriana misy marché fictif ao anatiny eo. Voalohany indrindra aloha tsy nisy inspection nandritry ny 2020 ray manontolo tsy nahita zany marché fictif zany. Raiky amin'ny 2020 mbola tsisy an'izany koa. Dia gaga zay ao anatin'ilay izy ne misy marché fictif. Lazaina ihany koa fa hoe mety misy marché de gré à gré. Tiako marihana tsara fa nandritra na ministra tsy nanao marché de gré à gré na anankiray ary mbola miandry hatramin'izao. Mbola miandry hoe aiza zany fanadihadiana satria fintelo say nefatra no nanaovana an'izany. Natsatry Tsay Christian sy Andry Rajoelina ny fahamaham-bola teo anivon'ny Fond Routier no ifilazana fa tsy visina fitantanana madio teo anivon'ny ministera io. Potika ny lalam-pirenena etsakilany i Tsay Christian milaza fa tsy ny vola no olany ny fanjakana. Ny resaka fera eto dia milaza aminao problème amin'ny fera jerevana daholo be dia be misy ny tena nanao asa tena d'accord amin'izany fa be dia be ny asa fictif. Manana ny Fond Routier tsika amin'izao fotoana zao manakaiky ny 600 milliards d'ariary ny vola tsika ao anatin'ny Fond Routier. Fa zao ny Fond Routier tompoko dia tsy natao lanilaniana fahatany. Ary zay no mahatonga tsy indraindray hoe bankropitra ny fanjakana tsy maloha an'ireny orinasa ireny. Tsy tompoko. Tsy hoe ka manam-bola tsika ka ho lalaniana fahatany ny volam-panjakana. Tsy misy asa natao. Asa vandivandiny natao tamin'ny fotoanan'ireny kanefa mitaky vola. Ka iny ary tsy hanamboarana an'ilay lalana eran'ny Madagasikara amintsika miteny zao. Tena ho marina ve ilay vola dia ampiasao ireo ny passation natao tamin'izany mazava tsara ao anatiny eo. Androany potika ny lalam-pirenena rehetra vokatry ny tsy fisian'ny fikojana ara-potoana. Andry Rajoelina sy Tsay Christian etsakilany milaza fa misy ny vola fa raha ny zava-misy ankehitriny aloha tsy any amin'ny fikojana ireo lalam-pirenena no ampiasany azy. Ity fahasimban'ny lalana eto Madagasikara ity izay nahatohin'ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika raha tsy haka afa-tsy ny vondrona Européenne. C'est bien de construire des routes.
Mais nous, en tant que partenaires, tsara ny fanamboarana lalana fa amin'ny maha-mpiara-miombinantoka anay manampy amin'ny hafantarana ny lalana eto Madagasikara izay hita fa tena mbola tsy ampy fa isan'ny mahasorena anay ny mahita fa hoe tsy ampy ny vola atokana ikojakojana ireo lalana efa vita ka raha tokony ikojakojana matetika ny lalana rariny raha 5 taona fotsiny dia simba ny lalana nefa tokony aharitra 12 taona izany tsoriko fa izay no mampimpotra ireo mpiara-miombinantoka ny mahita fa tsy misy ny fikarakarana ireo lalana ka mila mamoaka vola antapitrisany indray anamboarana izany izay vola very fotsiny routier pour qu'ils puissent entretenir les kivy ny mpiara-mombinantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara manoloana ny fomba fiasan'ny fahefana-panatanteraka taratra ny tsy fahaiza mitantana ny fahampotehany lalam-pirenena io hoy ny ministra ny asa vaventy teo aloha. Tao anatin'ity réforme natao ty ireo station de pesage eran'ny Madagasikara ireo nandeha daholo. Fa aveo tsy nomena ny vola karaman'le izy mipiasa débloqué ary nisy ny négociation natao tamin'izany niaraka tamin'ireo transporteur ary fanarahana niaraka tamin'ireo transporteur ny hoe fampiarana ny lalàna amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny fitateran'entana fa lazaina indray aveo fa hoe ny ministra nampitombo ny lanjan'ny camion mandeha amin'ny lalana tsy ministre ny travaux publics ngeny mi-autoriser fampidirana camion eto Madagasikara fa ministère en transport misy lalàna milaza fa tsy azo ampidirina ny camion sasany kanefa ny misy tafiditra foana mahazo dérogation foana fa zay tsisy miteny ao anatiny eo dia gaga zao tamin'ity herinandro lasiny fa hoe ampandehanana daholo ny station de pesage efa nandeha ireo zany tsy tiana dia le raha le fotodrafitrasa eto Madagasikara no potehana le manindraindra mpitondra no tiana eto amintsika fa tsy le miasa. Tsevina niova ho fond routier ny fond d'entretien routier araka ny ordonnance 724 aotraotra ray izay firenena maro ihany koa nirosy tamin'izay fanovana izay na ilay antsony teknisianina hoe fond d'entretien routier de deuxième génération. Ilaina ny fanavaozana noho i Madagasikara efa tamin'ny fiandohan'ny taona 2000 tany no nanana ny programme sectoriel des transports farany. Nisy ny fanovana fanjanopamatsy vola ireo asa fanamboarana sy fikojana lalana ihany no andraikiny ary tsy nanana olana profony zany ireo famatsim-bola azo avy amin'ny mpiara-mombinantoka toy ny banky iraisam-pirenena BADEA, BAD sy ny sisa. Nandeha ny asa fanamboaran-dalana samihafa manerana ny nosy nenga tamin'ireo vola teo ampelantanan'ny fond routier. Ny faefatra ny volana novambra 2020 nandray fanapana ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena izay ministra misahana ity departemanta ministerialy ity ankehitriny. Tamin'izany nandefa taratasy ho an'ny sekretera-panatanteraka eo anivon'ny fond routier izay nampiato ny fandaovam-bola amin'ny asa rehetra ny andreketan'ny fond routier araka ny toromarika avy amin'ny premier ministre. Vokatrio anjaton'ireo orinasa mpanao lalana malagasy no tsy nandray ny volany tambany asany tanterahana. Tsy voalohany volan'ireo orinasa mpanao lalana no olana ara-pitantanana teo amin'ny fanjakana io. Orinasa mpanao lalana malagasy izay tsy mahatoky intsony ny fitondrana rajoelina nanomboka teo isan'ny antony mahatonga ny tsy fisiany ny fikojanany lalana amin'izao ankoatra ny ahiahin'ny mpanara-baovao amin'ny tsy fananany fanjakana vola. Fehiny vokatra ny tsy fahaiza mitantany fitondrana rajoelina no mahatonga ny fampiteny lalam-pirenena manerana ny nosy ankehitriny. Tsy azon'ny mpitondra angamany ny hoe inona natao hoe fitantanana firenena tonga dia ataoko mivantana le izy. Mitantana zany ny firenena zany manana samy manana ny anjara asany. Dia ny anjaranao dia mametraka ny orientation stratégique sy ny priorité amin'ny secteur misy ianao. Matoa zany naniditra atao amin'ilay ministère dia fantatra zany izao ny tokony atao rehetrarehetra. Fa tsisy antony zany anaovana budget, anaovana programme, nefa rehefa tsy metimety amin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena dia mijanona. Fa tsisy dikan'izany io assemblée nationale sy ireny loi de programmation sy ny rehetrarehetra eny fa les filines du jour ihany no mitondra anazy. Eto amintsika zany sarotra ho an'ny manam-pahefana sasany no mahita hoe misy olona anankiray miasa ary tena miasa ho an'ny tanindrazana. Mety ny erreur tsy ny erreur ny ataoko hoe ny tsy netiny nataoko ngamba dia za tsy mbo mandokandoka fa ny karamain'ny fanjakana sy ny vahoakana dia anao ministra. Fa mety tsy nataoko dia tokony hoe isaka misy zavatra ataoko dia hoe ny prime ministre sy ny filohan'ny republika eny nazahoana an'ireo zavatra ireo. Amiko matoa misy asa vitako zany dia asan'ny fanjakana zany
ary mahazo tombony amin'izany daholo na ny gouvernementa na nizanizy ao anatin'ilay izy. Araka izany ho sarotra nisy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena raha tsy misy ny fanovana eo amin'ny fomba fitantanana sy ny fanaovana politika. Raha mbola tsy tonga saina ireo nampindramina ny fahefana fa ny vahoaka no nanome ny fahefana azy ireo ary manana tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana. Volam-panjakana manodidina ny 5.7 miliara ariary no niraisin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly tamin'ny taona 2024 araky ny tatra nataon'izy ireo ny talata lasa teo. Tsikaritra ihany koa mety mampanano sarotra ny fanaovana ny recouvrement des amendes. Tsy niova ny fomba fisehoan'ny kolikoly eto Madagasikara ary mbola ny ao amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka ary ny mpitandro filaminana sy misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany no loha laharana araka ny fanadiadiana. Ny alarana Efson. Ny vokatry ny asa vita mahakasika ny fitsarana ny rarà kolikoly eto Madagasikara tamin'ny taona 2024 ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly. Araky ny tatitra hatrany mahatratra hatrany amin'ny 5.7 miliara ariary ny vola niakatra teny amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny kolikoly mikasika ny fanodikodinana ny volam-panjakana tamin'ny taona 2024. Mahakasika ny antota taratasy mahatratra 9.3 ireo rarà niditra teny amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly tamin'ny taona lasa iny ka olona miisa 9.3 no voaroiroy tamin'izany. Nahazo fahafahana vonjimaiky ny 10.3 tamin'ireo olona ireo. Aray maso ara-pitsarana na sous contrôle judiciaire kosa ny 12 ary nahiditra amponja vonjimaiky ny 4 amin'ireo kalazan-keloka nanenjehana ireo olona miisa 9.7 ireo. Fantatra fa ny 17 isanjato tamin'izany ady avororoy tamin'ny rarà fanampara-pahefana. 13 isanjato no oska sy nampiasa oska. 12 isanjato no ny kolikoly nandray ary 10 isanjato no ny fanodikodonana volam-panjakana. Raha ny tatitra hatrany manano sarotra ny recouvrement des amendes amin'izao raha ny fanazavana ireo mpitsara. Izay ihany koa dia misy any efa niezaka tao eo anivon'ny FGPA ny amin'ny recouvrement des amendes fa dia mandalo tsy mety manao ny olona izay zany zao zavatra tsikaritra na mandeha anara dia ampisinany olona zany service FGPA fa tena niezaka hanao ny recouvrement izay azo recouvrir. Raha ny hita tsy miova ny fomba fisehoan'ny kolikoly eto Madagasikara ary mbola ny ao amin'ny sehatry ny mpanao lalàna sy fahefana mpanatanteraka ary ireo mpitandro ny filaminana sy mpisehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany no mitana ny laharana voalohany amin'ny lafiny kolikoly raha ny fanazavana hatrany. Tsy ampy ny toana arabola avy amin'ny mpitondra fanjakana hoentina mampiroborobo ny tontolon'ny fikarohana ara-tsiansa eto amintsika. Antony mampisatra ny sehatry ny fikarohana hoy teo anivo ny ACE na ny Association des chercheurs enseignants androany. Ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ity sehatra iray ity izay mbola latsaky ny ray isanjato raha ny fanazavana. Kely ary mbola latsaka ny ray isanjato ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ny sehatry ny fikarohana eto Madagasikara raha ny jeritodika tao anatin'izay taona maro izay hoy ny teo anivon'ny ACE na ny Association des chercheurs enseignants nandritra ny fivoriana ara-potoa ny mpikaroka mpampianatra tena mpandrianomby androany. Ankoatra ny tsy fampiny ny fitaovana entina mikaroka mbola vitanisa ihany koa ireo mpikaroka raha ny fanazavana. Mbola kely ny fanohanana ny fikarohana eto amin'ny fitondram-panjakana malagasy satria raha ataontsika hoe ho an'ny firenena hafa zao efa tafakatra mihoatra ny any amin'ny 10 isanjato any ny vola natokana ho an'ny fikarohana. Ny Madagasikara mbola latsaky ny ray isanjato mbola raha ny isa farany azo ara dia aotra ray isanjato no vola natokana ho an'ny fikarohana. Mbola kely zany raha ny angezany zavatra tokony atao eto Madagasikara. Ny isanay mpikaroka koa araka voalazako teo tena mbola tsy ampy zany hoe mbola mila manampy isa, mbola mila mamokatra mpikaroka ny tontolon'ny fampianarana sy ny fitoeram-pikarohana mba ahafahana manatratra ny tanjona dia ny tonga ny fikarohana ho sehatra tena ilaina ao anatin'ny fampandrosoana Madagasikara tokoa. Zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana ny firenena ny sehatry ny fikarohana siantifika antony tokony anomezana tosika azy ireo hoy hatrany ny fanazavana. Arak'izay anaran'izay moa dia mikaroka. Ny tena ataonay dia mikaroka vahaolana. Ny olana ara-tsosialy, ara-tontolo iainana, ara-ekônomika
dia ilana fikarohany reny satria alohany andraisanao fanapaha-kevitra dia tokony misy atotanisa maropototra raisinao zany ahafahana mandray hoe ity no lalana izorana. Zay no tena ilana ny tontolon'ny fikarohana ara-tsiansa, mila zavatra maropototra isika dia afaka mandray fanapaha-kevitra tsy ampisalasala. Dia zay ilay ilana ny fikarohana hoe aleo tena zavatra efa voasedra ny tontolon'ny siansa teto toerana no hoentintsika manapa-kevitra mba ho an'ny fampandrosoana Madagasikara. Totosa androany teny ampandrian'omby ny fivoriana ara-potoan'ny mpikaroka mpampianatra andiany voalohany tamin'ity taona ity. Teboka no tsindrin'izy ireo tamin'izany ny fijerena manokana ny tontolon'ny fikarohana eto Madagasikara, indrindra manodidina izay fanatsarana ny ara-pitaovana sy ny famatsim-bola ho an'ireo mpikaroka malagasy izay. Lafim-baovao fa dia isan'ny fikambanana iray manana ny maha-izy azy ao Mahajanga ny Fizava na ny fikambanana zanaka vakina karatra izay mifototra amin'ny sosialy sy fitsinjovana ireo mpiara-belona. Omaly izy ireo nanadito eny amin'ny village touristique ary taorian'izay namangy ireo be antitra ka nanolotra izay voatsirambin'ny tanana. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Ny fanadiovana teto amin'ny village touristique Mahajanga no nanomboan'ny Fizava na ny fikambanana ny zanaka vakina karatra eto Mahajanga ny asa sosialin'izy ireo ny andro ny voalohany volana meteo. Ny aranentana ny rehetra nanangona ireo fako tetỳ amin'ny torapasiky ny village touristique. Taorian'izay dia tonga nitsidika ireo be antitra eto amin'ny ivitoerana fitaizana be antitra eto Mangarivotra izy ireo ary nizara lamba fitafo an'ny tsirairay nitondra savono azy ireo ihany koa ary nanolotra vargony iray sy nanolotra lelavola ho an'ireto ray aman-dreny ireto. Na dia mpiavy ary ny diana ity dia monina eto amin'ny faritra Mahajanga manana ditsy andraikitra nadio an'izany village izany satria any ny toerana fitsangatsangantsika, any ny toerana fivatana vahiny rehefa tonga eto Mahajanga. Rariny dia rariny tokoa ngamba zahay raha hoe manadio ny village. Ilaina amin'ny fahadiovana, tsy ny olon-drehery no havitan'izany fa tsika rehetra mifanometanana izany fanadiovana izany. Tao anatin'izay ihany koa natanterahana ny fanomezana ho amin'ny be antitra izay be azy na atao amin'ity toerana ity eto Mahajanga. Ray aman-dreny be izy ireo ary lolavina tampony loha. Rariny ihany koa ngamba ny raha mba hoe ao anatin'ny taona mba mahatsiaro azy ireo. 17 taona amin'ity taona 420 ity ny Fizava ary efa manodidina ny 500 ny isan'ny mpikambana ankehitriny. Ny Fizava zanaky vakina karatra eto Mahajanga dia niorina tamin'ny taona 2011. Zany hoe raha amin'ny 2025 zany efa miditra 12 taona zahay. Ny tanjona ao anatin'izay moa dia ohatran'ny tanjona fikambanana rehetrarehetra ihany hoe manao ny asa sosialina dia manatanteraka ny adidy aman'andraikitra arak'izao efa hitantsika zao. Ny Fizava ihany koa dia misy ny ASVA, izany hoe zareo mpianatra ny université sy avy any amin'ny faritra misy ny iny mandrato fianarana aty Mahajanga dia mivondrona ao anatin'izay ASVA zay. Ka eto zany dia manahitaitra antsika rehetra ny afaka baka rehetra sy voafaka vao eo mba natevin-daharana ao amin'izany ASVA zany fa tsara ny mikambana, tsara ny mivondrona, tsara ny mirahina ary tsara ny miombona. Betsaka ireo zanaka vakina karatra mila ravinahitra eto Mahajanga ary entanina araka izany tsirairay anatevin-daharana ao anatin'ny fikambanana. Dia manentana antsika rehetra mba ho tonga efa misy ny fiantsoana ny fivoriam-be dia miangavy antsika rehetra mba anatona misy zavatra mahasoa be da be ao. Raha misy moa ny anatona any amin'ny bureau dia afaka manatona any amin'ny bureau fokotany Mahatsinjo any ny trésorier afaka mandray anareo tsara. Ankoatra ny sosialy izay fototra hijoroa ny fikambanana ny zanaky vakina karatra dia nomena mari-pankasitrana ihany koa ireo zanaky ny mpikambana afaka fanadina mpanjakana izay natao nandritra ny lanonana fifampiarabana tratran'ny taona ny fikambanana ny zanaky vakina karatra eto Mahajanga izay nataon'izy ireo ny farany herinandro teo. Anomboka amin'ny 20 ny volana Jona hatramin'ny 13 ho avy izao ny hetsika ITM na ny International Tourism Fair Madagascar andiany 10 hiavaka ny hetsika noho ny fisian'ireo mpandraharaha maro avy any ivelany fa eo ihany koa nisy ny hetsika International Handcraft Fair Madagascar andiany voalohany ho fampiroboroboana ny asa tanana malagasy. Christian Jimby. Iavaka ny fankalazana ny hetsika salon ITM na ny International Tourism Fair Madagascar andiany 10 amin'ity taona ity. Mpandraharaha maherin'ny zato isa avy any ivelany misihatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany
no andrasana anatin'izany hoy ny ministry ny fizahantany sy ny asatanana androany sambany ihany ko no hisy hetsika ho fampiroboroboana ny asatanana malagasy na ny international handicraft fair Madagascar ifanindra andalana amin'ity hetsika ity. Mahasamihafa amin'ny ity hetsika ity aloha voalohany indrindra dia ny anisan'ny mpandray anjara raha eo amin'ny 700 nisan'ny olona na mpandraraha andray anjara amin'ity ITM sy HM ity 300 ny eo amin'ny sehatry ny fizahantany ary 100 ao amin'ny sehatry ny asatanana. Ny faharoa ihany koa dia betsaka ihany koa reo mpandraraha avy any ivelany ho avy eto Madagasikara ao amin'le itsontsika hoe éducteur ihany koa zany. Misy efa ho 100 eo ny mpandraraha avy any ivelany ary hitantsika zany amin'ny faritra maro any ivelany any no tonga eto Madagasikara. Dia eo ihany koa isy ihany koa ireo mpanao importation na mpividy entana ao anatin'ny sehatry ny asa tanana zany de ny produits artisanaux reny betsaka koa no avy eto Madagasikara ihany koa zany amin'ny ty volana Jona ity mba hijery andreo mpandraraha indrindra fa ireo tena manana ny zany hoe tena traikefa ary tolotra tena tsara ho ampisaina andreo mpividy entana avy any ivelany ireo. Sehatra iray natao fitatiavana mpiara-miombonantoka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy fanatratrarana ny tanjona amin'ny fandraisana mpizahantany manodidina ny iray tapitrisa avy any ivelany amin'ny taona 2024 ko ity hetsika ity hoy hatrany ny fanazavana. Ao anatin'ny paikadintsika atratrarana ilay tanjona le hoe ray tapitrisa amin'ny volana 2024 dia ao anatin'ny paikady zay dia hoe tsy maintsy mitsokatsika amin'ny tsena vaovao. Ao zany ny anisan'ny tsena efa nesantsika ary misokafantsika dia ny Europa Atsinanana, Europe de l'Est zany. Tamin'ity taontsika dia efa manomboka koa manetsika ny Inde ary hitantsika fa maro be ireo mpandraraha ao amin'ny sehatry ny fizahantany ny asatany avy any Inde ho avy eto Madagasikara amin'io 10e édition ny ITM sy première édition ny HM io ary ny tsena fahatelo izay sokafantsika dia ny Afrika ary ao anatin'izany fanokafana ny tsenany Afrika zany no natonga antsika nanasa ny Côte d'Ivoire. No tanterahina androany araka izany ny fifanaovantsy ny fiaraha-miasa teo amin'ny Office national du tourisme de Madagascar sy ny ministera ny fizahantany sy ny asatanana miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka maro isan-karazany. Isan'ny nanao sony tamin'izany ihany koa ny Cool TV FM amin'ny maha partenaire média azy. Ny Cool TV izay efa partenaire média ity hetsika ity nanomboka ny taona 2024. Ny ITM izay miroso amin'ny andiany 10 ary ny IHM andiany voalohany izay ho tanterahana miaraka etsy amin'ny CCI Vato ny 20 hatramin'ny 13 Jona ho avy zao. Amafisina trany araka izany fa ny Cool TV FM dia isan'ny nanohana trany ny hetsika ITM nanomboka ny taona 2022 mandraka ankehitriny. Andratsika ny fampahalalam-baovao dia tsy manana politika mazava entina anampihana ny tanora sy ny fampitomboana ny sehatry ny asatra ny fitondram-panjakana ka ireo sehatra tsy miankina no manohana ny tanora ampivelatra ny sehatra ny asa eto Madagasikara. Misy araka izany ny fifananana izay natokana ho an'ireo mpandraraha malagasy ampivelatra ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Isan'ny olana eto Madagasikara ny tsy fananana azy. Miatra amin'ny tanora sy miteraka fahantrana ankapobeny eto amin'ny firenena izay misy 2.75 isanjato tamin'ny taona 2022 ary 10 taona atsiaorina ny taona 2022 mitombo ny fahantrana mahatratra 2.80 isanjato izany. Araka ny fanadihadiana natao mitombo hatrany ny tsy fananana asa eto Madagasikara indrindra eo amin'ny tanora 15 hatramin'ny 30 taona izay miisa 70 isanjato ny tsy fananana asa. Manampy izany ihany koa ny firongatry ny tanora mpandraraha any amin'ny sehatra tsy ara-dalàna. Misy araka izany ny fifaninanana karakarana entina ampirisihana ireo tanora iroso amin'ny sehatra ara-dalàna. Ny tena andrasana amin'izareo ny ao anatin'ny condition de participation daholo moa zany hoe orinasa manokatra asa zany créateur d'emploi izy dia sady mitondra ihany koa innovation no mitondra ihany koa vokatra ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy dia orinasa efa mitsangana ara-dalàna araka ny nazavaina teo satria ny tena tanjona dia mba ampivoatra ny sehatra ara-dalàna eto Madagasikara dia mba ihany koa misy vehivavy moa zany ao anatin'ny ekipa mba mampisy an'ilay miralenta.
extensionna entreprise ary no hitondrasany an'ilay izy le zany mila fotsiny ianao hoe manana objectif anao extension na activité ary mety foana mila fotsiny zany ianao manana objectif durable sy atteignable ho an'ny secteur ny entrepreneuriat eto Madagasikara. Ireo orinasa latsaky ny efa taona na ireo avaon'ny vorona no afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana raha ny fanazavana. Ireo tanora tompon'ny orinasa na mpandrara malagasy ihany no afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana. Mafisitsika ao anatin'ny fandraisana vahiny rehefa avy eo izay voalaza teo izay fa andalo hanaraka dokam-barotra vetivety dia andray vahiny avatsana ny isika ao anatin'ny tapany faharoa. Paska sambatra miaraka amin'ny Zarakado ararodiny fihenam-bidy amin'ny iFil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao. Iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isary fena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 30 aprily any hitanao any amin'ny Telma akaiky anao. Répète dans mon cœur. Debout, 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 debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manambahiny fampalam-baovao amin'ny ity alina ity dia randriamana soa mianta avy amin'ny Nexta miarabanao tonga so eto amin'ny plateau-ny Kolo. Nexta izay miara-miasa amin'ny Mizonami mpamolavola tetika asan'ireo orinasa amin'izao fotoana mikarakara concours fifaninanana ianareo resaka mahakasika azy isika. Fa miarahaba ny laria ary fa miarahaba an'ireo mpanaraka ny Kolo TV ao an-tokantrano. Andro antsika dia resaka ny concours d'innovation Mizonami izay aroson'ny fondation Mizonami, fondation japonaise izy io izay manana vina anampy ny fandrarana eto Madagasikara ary miara-miasa amin'ny Nexta izy ho an'izay concours izay. Dia io concours io ho an'itsika rehetra, ho an'ny orinasa rehetra manerana Madagasikara amin'ny sehatra rehetra izay misokatra manomboka an'io ity, izany hoe le 2 mai androany ka hatramin'ny 31 mai. Orinasa tahaka ny ahoana ny fepetra takinareo afaka mandray anjara ao anatin'izay concours izay? Ny orinasa rehetra izay latsaky ny efa taona no niskafany eto Madagasikara ara-dalàna ary manana tale na mpitondra misitraka ny zoma malagasy ary ihany koa manana vehivavy ao anatin'ny ekipa izany hoe tsika izany misantatra an'ilay miralitatra any ary ihany koa orinasa izay mamaly ny filana sosialy izany hoe mamorona asa ary koa mitodika amin'ny fampandrosoana ny lovainjafy. Resaka concours isika ny concours mahaliana ny olona voalohany ihany koa anatin'izany concours zany soa mianta ny resaka hoe loka. So dia afaka tsy teo kely mahakasika izay. Eny ary misy loka tokoa izy ity dia misy 30 millions d'ariary izao tosikaraboly izay omeny Mizonami an'ireo lauréat anankitelo ireo ary accompagnement mandritra ny enim-bolana avy amin'ny Nexta ihany koa. Dia ny atongavana hatramin'izay aloha dia rehefa vita ny fanoratana anarana jusqu'amin'ny 31 mai izao dia manao filazana izay ao amin'ny page Facebook-nay
amin'ny 27 juin 2024 izao an'ireo finalista anankienina. Vita izay dia misy bootcamp ataonay amin'ny juillet mandritry ny 3 andro dia ao tsika miaraka mamolavola sy efa manampy anareo tsara izahay amin'ny fomba iresanareo ny tetikasanareo ary iarovanareo ny tetikasanareo ihany koa manoloan'ireo mpamatsy vola. Fanentanana farany ary efa nazava teo fa manana iray volana latsaka eo zany sisa ny mpandray anjara amin'ity concours ity fanentanana farany. Eny ary manentana anareo izahay andry anjaran'izy ity vitsy dia vitsy ny amin'izao ny olona manampy an'ireo orinasa efa mitsangana eto Madagasikara ary izy ity dia afaka ataon'ny orinasa rehetra amin'ny sehatra izay misy anareo. Mila anareo mamaly an'ireo fepetrareo ihany fotsiny ary raha sanatrika misy fantaniana na mila fanampim-pahazavana dia aza misalasala mametraka ao amin'ny pejinay ka hatramin'ny 20 May ho avy izao amin'ny 12 atoandro. Isarantrany ianao so miantany vahiny teto amin'ny plateau-ny kolo anoizatsika ny fampalalam-baovao dia efa vonona tanteraka amin'ny seho an-tsehatra izay ho tanterahana amin'ny fahadiminy volana May ho avy izao etsy Antsahamanitra ny tarika kika au grand complet. Tafiditra ao anatin'izany ny fankalazana izany ny fanamariana ny 12 taona ny tarika. Hiavaka araka izany ny seho izay efa nomanina ary hovoizina ao anatin'izany avokoa ireo hira rehetra izay nanamarika ny tarika kika atao anatin'izay 13 taona ny joroany izay fanampananjavana. Olana no efa nanomananay ny seho izay ataonay ao Antsahamanitra zany amin'ny lahady fa dia vonona tsara izay efa vita moa zany ny repety dia vonona izay miaraka amin'ny hira 7 satria 7 taona koa ny tarika zany. Ireny indrindra le hira izay hoe nafatarana anay zany dia tsy ho adinonay ao satria matetika ny olona miteny hoe le hira nafatarana ianareo rangary zalahy atao dia nefa na dia efa misy taona raha ny tarika dia mbola afaka koa zay mitondra hira vaovao zany amin'io seho ao Antsahamanitra amin'ny lahady io. Anisan'ny afatra zany dia hoe fisaorana ny mpijery izay ho avy zany dia ho izy koa hoe ny mijery ny fampisehoany kika zany tsy mba maninona mihitsy fa dia izahay rehetra zany dia anao hoe 1 2 3 sira daholo tiry le ty eny. Fa ho tanterahana any Sambavany sy Antalary ny 17 hatramin'ny 18 May ho avy izao ny festival mazava lo beat soccer andiany voalohany iarahana amin'ny FMF na ny Fédération Malagasy ny baolina kitra sy ny Telma Madagasikara. Tanjona iraisana ny amelomana sy ampiroboroboana indray ny fitsipifehezan'ny lalao baolina kitra an-torapasika eto Madagasikara. Tsy aro Rasoa Revelo no mitatitry ny antsipirian'izay. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny fanombohan'ny festival de beat soccer andiany voalohany eto Madagasikara ho tanterahana ny Sambava sy Antalay izany ny 17 hatramin'ny 18 May ho avy izao izay fiarah-miasan'ny FMF sy Telma Madagasikara. Ho fatenana mandritra io lalao an-torapasika io ihany koa ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika beat soccer 2024 sy ny fiadina ho tompon-daka maneran-tany ho an'ny taona 2025. Hiavaka ny lalàna mifehy lalao beat soccer io amin'ny lalao an-torapasika azy. Ho fatenana manokana ihany koa ireo hitsara ny lalao. Zany amin'ny beat soccer azy manana ny totsika hoe lalàna mifehina azy manokana zany hoe baolina eny ambony fasika zany dia ny lalàna mpiarina eo zany dia mazava ho azy lalàna izay iainany rehetrarehetra napetraka ny FIFA ny CAF ohatra hoe resitsika ohatra fotsiny hoe ny fepitaona anaovana ny lalao dia manaraka ny fiainatra apetraka ny FIFA sy ny CAF. Ny arbitre izay tsara dia anaraka ihany koa ny lalàna izay misy fiainatra apetraka ny FIFA sy ny CAF ary izay ho antony isimilay ataontsika hoe koro atao zany alohan'io festival io.
azo loka ireo androbaka ny amboary amin'ny mahalalao fifaninanana ny bitchoker azy raha ny fanazavana tranony. Le premier mahazo 2 millions d'ariary, le deuxième 1 million d'ariary, le troisième 500 000 ariary. Dia miaraka koa isan-karazany. Anisany songadina tamin'ny lalao fifaninanana baolina kitra ny tora-pasika aty Afrika i Madagasikara ny taona 2012 tsy ahivina tompon-daka ny Afrika i Madagasikara ary tafiditra anatin'ny laharana voalohany ny taona 2012. Manomana hetsika maromaro ny festival bitchoker anamafisana ny fifehezana io lalao maneran-tany io. Ho tanterana amin'ny volana jolay ho avy izao indray ny andian'ny faharoa ka ny manakara no nosafidiana hiatrehana izany. Andian'ny faharoa izay iarana miasa amin'ny Telma Madagasikara trany. Fa andray anjara amin'ny Coupe du Monde amin'ny Slam amin'ny alalan'ny Santa Andriamanantsoa i Madagasikara ny 4 hatramin'ny 12 ny volana May izao. Isan'ny asongadiny amin'ny alalan'izany Slam izany ny fahantrana eto Madagasikara raha ny fanazavana. Isan'ny kanto ary natao ampitana afatra sy entina ilazana zava-misy ny Slam. Efa maro ny malagasy mpiangaly azy ary efa niatrika fifaninanana iraisam-pirenena amin'izany imbetsaka i Madagasikara. Isan'ireo hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka etra-tany na ny Coupe du Monde amin'izany indray isika amin'ity volana ity ka i Andriamanantsoa Santatra na i Santa no isolotena ny Madagasikara amin'izany. Ny anahy manokana raha ho anahy manokana satria Slam aloha azo azaina ihany koa hoe c'est la liberté d'expression totale zay tiany mpanoratra ao ampita eo le izy fa raha ny anahy manokana zao presque isaka manao texte za dia ny anahy misy afatra ray ihany anahy ny apitako dia iny afatra iny tiako hoe zaraina amin'ny olona manodidina matetika izy io mentalité tiako vanany amin'ny fiarahamonina eny dia ohatrohatr'izay ny fanaovako any anahy dia zay ny le kanto amiko hoe rehefa mampita afatra mety ahova fiainan'olona dia zay ny fomba fitondrako any anahy. Ny resaka fahantrana mianjady amin'ny malagasy ankehitriny ino safidian'ny Santa ho velabelarina ao anatin'ny Coupe du Monde ny Slam amin'ity raha ny fanazavana. Za taratra ny zava-misy ao amin'ny fiarahamonina dia mazava aloha fa atsika atao anaty firenena tsy dia afaka hatreto dia io fa za koa rehefa manoratra moa zany tena hoe matetika ny anahy ny inspiration zavatra hitako. Za zany tsy ohatra ilay mpanoratra hoe midy ao an-trano dia mahita zavatra soratana fa za mila mivoaka mijery dia iny anahy ny tanteriko dia mazava ho azy hoe izay hitako teny amin'ny fiarahamonina ny anahy no hoentiko any. Ny anahy manokana le avy aty Madagasikara le ohatr'izao za Madagasikara zany no hoentiko any somary raha amin'ny textako manokana somary miresaka fahantrana kely mandeha be koa ohatra amin'ny poésie eto Madagasikara miresaka poésie kely ohatrohatr'izay ny anahy zany. Fa raha ny tena mampiavaka aloha iny koa sarotra be mamaritra ilay izy satria na champion rehetra mifandimby teo rehefa samy mana mampiavaka manokana anazy daholo. Efa andian'ny 17 ny Coupe du Monde amin'ny Slam ankehitriny ary larina 7 io no toerana tsara indrindra efa norombantsika ny taona 7 sy ny taona 12 amin'ny teny malagasy no iangalian'ny Santa ny zava-misy eto Madagasikara amin'ny alalan'ny Slam. Jaivina firenena 5 no andray anjara amin'ity fifaninanana iraisam-pirenena ity amin'ity taona 2012 ity dia Gabon, Mali, France, Congo ary Madagasikara. Ny 4 hatramin'ny 12 ny volana May izao kosa no anatotosaina izany any la France. Alors n'admets pas à tort. Oublie leur critique et notre critique sera leur cri de la victoire. Viens, on va les faire voir. Ainsi ne reste pas une vaincue. Avec un peu d'effort, rectifions le décor, unissons nos deux mains. Viens, allons bâtir notre demain. Merci. Tsirabetsika amin'ity lafim-baovao manaraka ity tranga hafakely no niseho sy ny aina ny iray mpianakaviana iray izay mpiasa trano atao amin'ny tokantrano iray tao Antsirabe. Raha ny fitantarany ity iray mpianakaviana ity dia tojo-mpampiasa milalao ody ratsy sy miompy kalan'ora ity iray mpianakaviana ity izay niaraka niasa tamin'ny vadiny atao amin'ilay tokantrano ka tao anatin'ny tebiteby sy tahotra lalandava no ny ainan'izy ireo sy ny ankonany tamin'izany niaraka tamin'ny fandrahonana matetika. Raha ny fitantarany ity iray mpianakaviana ity nandritry ny fanadihadiana nataony Andrinirindra Randriamiarisoa Kolo Antsirabe. Anisan'ireo tranga hafakely izay niseho teto amin'ny fatrovakinankaratra ity sedra-pianana izay niainan'ny iray mpianakaviana iray ity tao anatiny volana maromaro niasany tao amina tokantrano iray teto Antsirabe. Raha ny fitantarany ity iray mpianakaviana ity dia mpiasa teo anivona tokantrano iray izy mivady izay manana zanaka 3 mianadahy
ka ny asatrano toy ny mikosika trano sy manasa lamban'ireo mpampiasa azy no tena azan'izy ireo. Izany hoe misahana tanteraka ny lafiny fahadiovana sy ny fikarakarana rehetra tokantrano. Rehefa nandeha ny fotoana sy ny volana dia fantatra ity raim-pianakaviana ity fa milala ody ratsy ireo mpampiasa azy. Ary ny tena nahagaga hoy izy dia misy efitra iray izay tokana tsy azo idirana mihitsy ao amin'ilay trano izay diovin'izy ireo isan'andro. Io efitra iray io izay ahitana lamba miloko mena ary ahenoana feo hafahafa sy hanaterana ireo tompontrano vary misy ronono. Nanomboka teo dia mailo sy feno tahotra izay mivady raha ny fanazavana ity raim-pianakaviana ity. Dia zareo hitanao manompo any loatra hoe kalanoro, romelo jaboba, solosifera ary fanahy sy ny tariny ireny betsaka mihitsy mifanatopony zareo. Misy an'izany hoe ndremam-pony merina, misy an'izany hoe kodikely. Voalohany izy hitanao tsy fantatra anay aloha izy fa efa se taty aoriana ny asa ray volana teo anay dia miditra ao an'le trano izay izy dia ohatra misy fe tsy fantatra anay izany eo, ohatra misy feo an-jazakely, misy feo ana dada be zany, misy feo ana nemy be zany. Ny asako tao moa zany tanao dia resaka hoe nanasa ny lamban'ny zareo, mikosoko any tranony zareo, manapirina fa misy efitra raika zay moa tsy azo idiranay mihitsy zany le efitra raika hoe valamena io ny anarany. Zay moa zany tanao tsy azo idirana io efitra raika io. Tena sarotra zany tanao ny idiranao sady tsy avela mihitsy ianao ny hiditra ao. Izy moa zany izy mivady ireo hitanao samy ohatrany hoe ipetrahana fanahy aby. Zay aloha zany no tena hitako satria hitanao efa metsika le fanahy tsy mahalala maty izy fa na mekapoka eny amin'ny soma eny ara izy dia tsy maninona hono izy raha ohatra hoe mipiapoka eny amin'ny soma eny ara izy fa mikididy eny izy efa metsika le fanahy le tromba ao anatiny. Surtout an'izany hitanao sakafo ny hoaninay hitanao efa nisy produit ohatrany eo anisy kikazo nameny anay azonao zay koa hitanao mivavaka dia mety tsy voakasika an'le zavatra mihitsy hitanao satria hitanao mahery Andriamanitra. Izy io moa zany hitanao ny ao an'io hoe trano io azonao dia tonga dia hoe mena aby ny zavatra ao an'io ka lamba mena reny aby ny ao anatiny diranao kindraindray ary izy hitanao misy fotoana anaterana vary misy ronono io zavatra io. Nandritra ny fotoana ny asan'izy mivady tao amin'ireo mpampiasa azy ireo dia tebotebo lava sy fatahorana ho izy ireo no iainany isan'andro. Noho ny fahasarotan'ny fiainana sy ny tsy fisiany vola nefa dia voatery tsy maintsy niaritra tao ihany hoy ity raim-pianakaviana ity. Na dia teo aza nefa izany dia tsapa fa tsy nisy vola niangana tao an-tokantrano izy ireo nandritra ny fotoana ny asana tao fa ireo entana kely tao an-tokantrano indray aza no namidy. Ary mikorotan-dava izy mivady miady lava ary rehefa saika tonga hatrany amin'ny fisaraha-panambadiana mihitsy aza. Nataon'izy mivady anefa izay efitra rehetra nialana tao amin'ireo mpampiasa azy raha ny fitantarana ity raim-pianakaviana ity hatrany. Io moa zany tanao natahatra ihany zay fa zay le hoe tsy fahitana asa tsisy hanina ho an'le zaza azonao dia tsy maintsy nifina teo ihany. Hitanao manana zanaka telo mianadahy tsisy sakafo hohanindreo dia zay moa hitanao nifisanay tao ihany. Zareo aloha zany raha azoko tsara aloha zany hitanareo manaka tao ihany satria zay hoe manao pacte ny satana zay hitanao dia ohatrany hoe arena avozina isaka ny fito taona zany io zavatra ny zareo io satria efa niteneniny zareo an'izay koa ane nareo ane afaka atao mpanan-karena ohatran'izao misy zavatra atao ohatran'izao dia lasa mpanan-karena nareo. Niteny an'izay moa zareo dia hoe zao hitanao tsy hanao an'izay fa ny asa atao hitanao sady mitebiteby lava ako lasa matahotra satria hitanao menimenina zareo hoe ohatran'izao tsy maintsy ho ataonay ohatran'izao anareo tsy maintsy ho vonoina ianareo eo an'le fahatahorako hitanao satria hitanao ohatrany hoe misy sorona ataon'zareo zany eo dia zay ny atahorako hoe za tsy misotro toaka tsy mifoka sidiara tsy miloka dia olona tsy misotro toaka tsy mifoka sidiara io hoe no teniny zavatra io ny rahany dia niala aloha dia niala koa le vadiko sevy eo io hitanao na ny karamatoary hitanao tsisy tomombana fa zao ane zao hitanao mba miasa asa eny aman'olona eny alan'ny olona dia mba misy dikany le karama mba mikarama ray alina isan'andro dia mba misy dikany fa le tao hitanao tsisy dikany mihitsy zany fa vao mandeha kely eto hitanao dia eo le vola dia lany eo dia tsisy tsony. Araka izany dia nitondra hafatra fofohy ity raim-pianakaviana ity makasika izay sedram-piainana iainan'izy ireo izay sy ny ankonany indrindra fa ho an'ireo mpiasa trano izay tsy mahafantatra akory na inona na inona mahakasika ireo mpampiasa azy. Fidividiny olona lesana ary jereo ihany koa ny olona rehetrarehetra fa mamitaka amin'ny farany ary mety farany ainao sy mety ho ataon'ny olona sorona ianao okivy angambany ianao raha ohatra hoe tantarako ny zavatra ny ainao anay mivady mihitsy dia mitandrema raha mbola olona mpiasa trano jereo tsara ny olona tokany esana ary mieritrereta zay vao miditra ao an'io fa tena zava-doza io.
iny ihany koa no antsika miampita amin'ny maresaka avy any ivelany dia mafy ny antsika ireo mpianatra pro-palestinienne atao États-Unis indrindra tao Los Angeles hatramin'ny fiananomboany etsika ho fitakina ny fitsarany ady ao Gaza nanomboka tamin'ny talata ny fifandonana atao UCLA ireo mpomany etsika palestiniana no nifandona tamin'ireo mpanohitra andro vitsy izay fanampanazavana entin'ny fitinokoloana eo amin'ny sary France 24. Ny ampitsony etsika tao amin'ny fahatry ny universitény UCLA hita miantrana eny an-toerana trany ireo mpitandro ny filaminany ny idy avokoa ny fianarana any amin'ny université rehetra tao Los Angeles nanomboka tamin'ny alarobia lasa teo mampiasa fitaovana mahery vaika ireo mpianatra izay nifandona raha ny fitantaran'ireo nanatry maso raha iverenana ny zavaniseho tao amin'ny universitény UCLA ny alony alarobia lasa teo vondron'olona maro manohitra ny etsika ireo pro-palestiniana no tonga nanankorotana avy hatrany etsika janga izay nitarika ady mahery tamin'ny rony tonta tao a New York voatondro molotra ireo polisy tany an-toerana rehefa nanao fisambohana mpianatra tao amin'ny fahatry ny universitény Columbia samy nanohitra izany fihetsika izany na ireo mpianatra na ireo mpampianatra tany an-toerana miendrika tany anatin'ny université taorian'ireo herisetra maro samihafa raha nambaran'ireo mpianatra sasany mamenatra izao fihetsika ny mpitandro ny filaminana izao raha ny faneho-kevitra ireo mpampianatra sasany ihany koa tokony olona ara-pamena ny fifampiresana ny vampitona tahaka izao fa tsy tokony ampiasa herisetra raha ny fanazavan'izy ireo an-trano tao anatin'ny roa herinandro izay niparitaka manerana ireo firenena maro ao États-Unis ny etsika amin'ny fanoherana ny ady ao Gaza ankilany tokony olona ara-pamena ho an'i Joe Biden ity tranga ity raha ny faneho-kevitra Donald Trump manoloana izany. Farany indrindra tompo kilasy tompovavy ny fiarantsika tamin'ny ety anivo ity isaona fenana naharitra amin'ny farany atao anatin'izay ora iray latsaka 3 minitra izay raha mpitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka tamin'ny fampahalalam-baovao mandra-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.